alady voalohany volana marsa enina am'roapolo sy roa arivo zao dia misy ny fandarana solanga izay manokana ihany satria tsy mahazatra antsika. Ny antony dia tsy maintsy hiazakazahana ihany ity raha-pirenena ity, indrindra ny resaka ara-toekarena. Dia rehefa miresaka toekarena moa dia olona manam-pahaizana amin'ny toekarena tsy maintsy asaina. Hugues Johnson, miarabanao tompoko. Mirabanao Johary ary tsy manam-pahaizana izany fa olona nianatra. Nianatra. Zay samy hafa mantsy zay ny olona mianatra tsy voatery ho mahay na mahazo diplôma ary fa sady nianatra ianao no haiko. Ny olona no miteny izay fa za aloha miteny amiko mbola tsy ampy fahaizana mihitsy. Dia mbola mianatra ianao? Mbola mianatra hatramin'izao. Inona ny tena ianaranao zao? Ny anahy zao satria sady nianatra politika no nianatra fierekarena dia izy roa zany mbola ianarako amin'izao fotoana izao dia mianatra sosiolojia, mianatra antropolojia satria tsy afa-miala ireo zavatra ireo. Manana tanjona eo amin'ny fiainana ve ianao hoe satria haiko daholo zany na zao hitondra firenena amin'izay le fitondrana firenena manahirana satria mivady aman-janako raha tsy hitako izay anaovako azy. Mitondra firenena zany tena olona hafa mihitsy zany manana fanomezam-pahasoavana hafa nomen'Andriamanitra azy mihitsy zany olona hitondra firenena zany fa tsy hoe olona nianatra, olona manam-pahaizana. Amiko tsy zay le izy fa olona tena manana fanomezam-pahasoavana. Za ohatra tamin'izaho tanora dia tao amin'ny antoko monimahako dia nisy zavatra be dia be notovoziko tamin'ny dadamonja tamin'izany hoe ahoana ny fihetsika izany olom-pirenena nianatra sy olom-pirenena tokony ho tompona ndraika izy. Dia tamin'izany no nafantarako hoe tsy misaisaina amin'izany vola zany mihitsy aloha ny mpanao politika. Ny mpanao politika fa tokony mijery ny zanaka manjafo ho avy ary eo le izy tsy dia tena vitantsika ankehitriny loatra fa dia hoe tratran'le fifidianana zany no ambony dia ny foiezaka zany no enjehana fa tsy mijery n'le lava ezaka sy le hoe inona ny politika azo ny olona zakaina soutenabilité sy le inona ny ahafahana manome ny olona rehetra amin'izao mpiarabelona zao sy ny olona ho avy ho velona afaka folo taona afaka roapolo taona le olona velona amin'izao fotoana zao hoe mbola velona ve izy afaka folo taona, mbola velona ve izy afaka roapolo taona fa tsy hoe le taranaka ho avy ihany fa izay no mahatonga an'le izy hoe manahirana zany miresaka n'izany politika zany amin'izao fotoana zao satria le olona rehetrarehetra izay mpanao politika dia mijery an'le foiezaka hoe ahoana ny alany andray. Dia ahoana ny hitajonako elan'le fanjakana? Zay fotsiny fa tsy dia tena mieritreritra an'le hoe ahoana ny hitazomako ny fanjakana satria nahazo tombontsoa tamin'ny fitondrako ny olona. Zay. Iny ary efa mikorisa makany amin'ny ady hevitra moramora tsika fa ho zaraiko roa tsara Hugues Johnson sitraka ao ny politika sy ny toekarena. Amboantsika azy miresaka toekarena, fierekarena. Ianao tamin'ity herinandro ity dia nanao valan-dresaka tamin'ny mpanao gazety dia niresaka momba ny hoe ahoana ny fomba hatratrarana taux de croissance à 2 chiffres zany hoe tena ambony be mihoatra ny 10% zany ny arikarena fobe dia ny tanisainao teo ny hoe politika ketra sy ny politika fampindramam-bola ny amin'ny banky. Reo ve dia ampy reo azahoana n'le fiarikarena mahazo 2 chiffres? Voalohany indrindra aloha zany ny arikarena malagasy dia ambany dia ambany. Firy? Ambany zavatra tena ambany satria rehefa jerena isaky ny fahazahoan'ny olona tsirairay dia $470 isaky ny lohan'olona zany isa-taona. Kely zany ambany be zany. Fomba ahoana ny tsy hahafahantsika mampiakatra an'io avo roa eny dia amiko zany ny fomba fijery voalohany dia zao hoe eo amin'le hetra mantsy misy karazany be dia be ny hetra. Voalohany indrindra zany le hetra zay ateraky ny fisian'ny orinasa, ny hetra
alohan'ny tsirairay isambatan'olona satria samy manto hetra tolo isambatan'olona ho an'ny olona zay miasa ao amin'ny ara-dalàna fa eo koa ny hetra zay amin'ny fanjifan'ny olona ny TVA zany dia ao koa ny fomba zay azo lazaina hoe ahafahan'ny fanjakana mihetsika ahafahana manao zavatra be dehibe ohatra zany zao hoe rehefa tena jerenana ilay hoe inona ny arena avokarin'ny firenena anankiray dia ohatra ny aloha hoaritsika amin'ny orinasa faran'izay tsotra zany na tokantrano mihitsy arakama ny tena tsara hoaritsika amin'ny tokantrano izy voalohany miasa aloha ny lohampianakaviana na andrenim-pianakaviana koa miasa iny karama iny zany andoavan'ny le fianakaviana hetra na ny lehilahy zany na ny vehivavy mikarama dia avy eo in'le olona iny mbola manjifa koa dia mandoa TVA taxe sur la valeur ajoutée zay ny mpanjifa no mandoa azy ndoetra avoroeny izy zany dia raha manana tomobily izy dia mandoa hetra ny solika izy raha manana misy be dehibe zany ny hetra zay alohan'ny tsirairay manana tany zay lazainao zay dia avy eo le rehefa mindram-bola ndraiky izy dia afaka manao anamokarana na investissement dia ireo olona ireo le mpivady ireo zany raha manao investissement dia mampiasa olona izy dia mitombo zany ireo le zavatra nyresantsika teo aloha tao le hetra zay alohan'ny olona dia arakaraka ny fitombon'ny olona miasa ao amin'ny ara-dalàna zany no ahafahana mahazo hetra be dehibe TVA sy hetra avy amin'ny karama zay zany ny lafiny ray voalohany dia avy eo le orinasa indray manana ny hetra be dehibe alohany koa sady mandoa TVA ny orinasa no mandoa ny hetra ho isaky ny mpiasa tsirairay ao aminy dia avy eo mbola mandoa ny hetra amin'ny tombonymbarotra azo dia mbola manoa ny hetra manokana arakaraka ny sehatra asa misy azy dia zany rehetrarehetra zany zany raha ohatra zany tsika tena ampitombo ny vola miditra amin'ny fanjakana sy ampitombo ny arikarena amin'ny ankapobeny dia ireo zavatra na lafiny vitsivitsy ireo dia efa ampy ka tokony tsy sakanana zany ny orinasa amorina asa ho an'ny olona andrasareo iga azafady vetivety le tahan'ny fandoava-ketra tena ambany be eto amintsika satria tsy mandohetra ny hoavy eotsika ny zavatra voalohany tokony atao zany dia hoe ahoana ny ahafahan'ny firenena manana mpahandraharaha be dehibe mba hahatonga ny hetra hisondrotra satria amorinasa ireo olona ireo dia ampitombo koa ny ambaindainy ny kitapobolam-panjakana sy ny arena amin'ny ankapobeny dia le izy zany voalohany indrindra zany dia zao hoe politika toinona no ahafahana mamokatra orinasa sy olona mety hiditra ao anatin'ny ara-dalàna raha ohatra mantsy zao hoe raha miteny fotsiny tsika ohatra reny le mpivarotra moron-dalana ireny raha maninony ireny zao raha satria ireny ny maka toerana amin'ny lalana ny sineny amoron-dalana raha andraisana hetra atao hoe ariary folo isan'andro reny olona ireny rehetrarehetra dia ohatrinona miditra amin'ny commune ohatra dia jereo tsara ny volam-panjakana zay voatazona no na dia zay ray fotsiny zay ny parkina be dehibe ny olona manana tomobile tsy misy ny volan'ny commune zany tokony raha ny Tananarivo manokana zany raha ny parkina fotsiny dia tokony mahavelona azy satria be dehibe ny olona zay manana tomobile tsy manana garazy zany zany tokony nanana fepetra hoe tokony tsy manana tomobile raha tsy manana garazy dia tokony miala eo satria misy embouteillage avy eo be dehibe ny vola lany amin'izany le embouteillage zany dia be dehibe ny olona manao parking eny amoron-dalana dia tokony iny efa tokony misy fepetra hoe tokony amin'ny 10 na amin'ny enina vao mipetraka eny fa ny tomobile mipetraka eny raha mipetraka eo ela be dia tokony efa sazy be zany mandoa azy zany hoe misy zavatra be dehibe koa zany akoatra dia eo koa le orinasa zay tsy manara-dalàna
ny orinasa zay manao pollution betsaka reny be deaibe ny orinasa tokony hosazina fa ny orinasa zay manara-dalàna kosa dia tokony farafahakeliny tokony hampiana ary le orinasa ahafahany manao zavatra be deaibe ny azo mifanjakana atao amin'ny politika momban'izany dia eo amin'izay le tahan'ny hetra le tahan'ny hetra zany a milaza ny FMI banque mondiale fa ambany ny tahan'ny hetra atsika satria le sy ny teriketra le pression fiscale zany le hoe vitsy loatra le izy satria vitsy loatra le miditra ao anatin'ny ara-dalàna dia nefa dia ataon'ny fanjakana ambony le izy satria le filahambolam-panjakana zany be deaibe nefa le filahambolam-panjakana ho resahatsy eo koa hoe ahoana ny ahafahana miala amin'izay keo dia eo amin'ny le tahaketra hoe ambony loatra satria ary tena ambony tokoa le izy ho an'ny orinasa satria jereo tsara hoe ny orinasa zany raha te hamorona asa voalohany indrindra mandeha mihindrana vola izy dia ambony be tahany findramam-bola zanabola le tahan'le findramam-bola tena mahatratra 2 amin'ny any mahatratra 4 ary any amin'ny microfinance dia zany zavatra zany sakana ho an'le orinasa sakana ho an'ny orinasa tsy hamorona asa ary tsy hahafahany mandeha lavitra amin'ny resaka ohatrany hoe fanavaozana ny ambaindain'ny famokarana rehetrarehetra ary tsy afaka manao innovation izy zany na fanovana sy fanarahana ny fizotra ny era eto ambonin'ny tany tsy compétitif zany na tsy afaka mitaha amin'ny olona amin'ny olona zany le vokatra eto Madagasikara satria ambony loatra le zavatra lanin'le orinasa amin'le izy dia ambony be le hetra dia rehefa ambony be le hetra mitsoka ny olona ary manao zay tsy andoavana hetra eto ambonin'ny tanany mitovy daoliny ny toetran'ny olona raha mandeha any an-tafy ianao a dia ny zavatra tenen'ny olona dia hoe ahoana ny andoavako hetra faran'izay kely dia any moa efa manao kajy ny olona rehefa hainy le mikajy an'le izy a dia mikely zany le hetra alohan'ny olona fa na zany na tsy zany a satria mandohetra daoliny ny olona satria ara-dalàna daoliny ny akabeazan'ny orinasa rehetra dia fenofeno ihany zany le any fa eto amintsika tena mandositra ny olona fantsiran'ny olona voalohany dia zao manakarama expert comptable izy dia ny hetra aloha moa dia tsy maintsy amin'ny bilan ny angalana azy dia rehefa manakarama expert comptable izy dia ireo mahafantatra hoe reto ihany ny andoavana hetra dia mety tsy fantatra fa mety hoe ahinany ko le ambaindain'le hoe zaony ty volo ty sorty fa sao dia be hetra loatra zany zavatra zany tokony misy le fraude fiscale évitement fiscal évitement fiscal navelako mihitsy ianao iteny mety ve ty famehezako zay resaka ao zay hoe ambony loatra ny tahaketra alain'ny fanjakana amin'ny na ny olotsotra na ny orinasa dia malaina ny olona andoha mitady hevitra ny olona tsy andoha mitady hevitra ny orinasa anakely ny hetra zay alohany fa raha ohatra ve Ugara Johnson ka hoe ahena le izy dia mibetsaka ny olona mandoha zany hoe le vahoaka mandoha zany tokony be deaibe raha 11% zao ny taux de pression fiscale le to amintsika raha tafakatra 30 ve io dia ka mihena le izy mety hitovy ihany ny vola miditra amin'ny fanjakana ka io ohatran'le hitanao ohatrany hoe manao spectacle ianao no spectacle ianao dia izy ianao hoe olona telo fotsiny ny ilaiko dia ataonao 300,000 ariary ny fidirana dia raha olona be deaibe izy ianao ataonao ariary efatra dia mitovy ihany ny vola miditra ao aminao zay le izy dia zay no zay le safidy zany zao tokony safidy zany ny fanjakana safidy ny fanjakana ary zay no mahatonga an'le izy hoe ataovy ambany le tahaketra ohatra ny TVA antsika zao ambony be nefa raha ohatra tena tianao anjifa le olona dia tokony mora zany ny vidin-javatra dia rehefa amin'izay fotoan'izay dia zao hoe le orinasa eto Madagasikara zany tenenina hoe zao ary ho ataonay ambany ny TVA fa mamokary ianareo fa
ny le olona zay manafatretana indray zany no sazina hoe raha mbola manafatretana ianao nefa misy vokatra mitovy aminy eto dia asiana droit de douane ohatra misy zavatra be dehibe zany ny fomba azo anaovana azy fa io le orinasa eto Madagasikara zany tokony tsy azo sazina reo fa reo hifaninana amin'ny any velany ary ny vokatra vokariny hifaninana amin'ny vokatra avy any velany kio dia ny kalitao zany efa misy elanelana dia avy eo mbola le etra koa mbola mampitombo le masokarenan'le olona dia vita le tratra tsy tratra mihitsy le masokarena raha misy be dehibe ny orinasa milaza azy hoe ikatona satria sahirana amin'ilay izy dia eo le lafiny anankiray kio ohatrany hoe atao zay anerenan'le olona antoho mahita orinasa maromaro be dehibe ary be dehibe ny orinasa afaka mijoro vavolombelany amin'io dia hoe satria mety tsy ampy zany le etra miditra dia jeren'ny etra ny etra hatramin'ny taona 5 dia takina aminao le izy dia rehefa tonga any nefa ny zavatra mitranga dia zao hoe misy mifanarahana ary zany aloha anatin'ny ny lalan'ny fitakiana etra hoe afaka mifanaraka zany fa miaya zany hoe le zavatra ifanarahana io ve tena araka le fanarahana sa misy resaka hafa akilany zany hoe fotsy ny kolokolo koa zany ao anatin'ny lesika dia any kolokolo anisany mahatonga an'le etra manao négociation hoe ataovy an'izao raha dia anina dia tia ny ameko anao latsaka akoatran'ny efa ataon'le expert comptable zany dia mbola misy koa an'izay zavatra zay dia raha ohatra zany hoe etra tokony efa niditra tamin'ny 2014 ohatra misy lafiny zavatra anankiroa tena efa nandovy le olona fa tsy hita fotsiny ny taratasy dia zay dia efa zava-dozy zay fa dia efa tsy maintsy mantoa ianao zany rehefa tsy hita le taratasy dia zay le zavatra zay zany hoe tokony misy tahirina toerana zay nahafahan'ny olona nijery an'le taratasy nantotokoa izy misy ohatrany hoe lasa tsy manana bonne foi tsony zany le olona andrasiny hoe igaratsony ifosa olona kely tsika sy ianao elako tsiny ary elako tsiny an'le olona ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola amin'izao fotoana izao fantatrao tsara docteur Hery tamin'ny mpanao conférence izy iny dia mitovitovy amin'izany resaka zany sy ny resany nareo moa samy économiste zany dia mitovitovy zao izy eo amin'ny fitantanana ny firenena mihitsy ahoana ny fahitanao any fitantanany an'izao toekarena eto amintsika zao efa sady mivadika politika moramora tsika le izy moa le izy zany aloha tena mahay io ministra io mahay izy resaka économie zany io zany tsisy anaty hevitra fa ny hafotsiny zany dia zao hoe ministèren'ny finance ministère saripady ary ministère saripady zany le olona ao na olona efa niasa ao no mahafantatra le pitsipitso ny manahirana be dehibe ny fikafika fa le olona avy any velany za tsy miteny hoe tsy takan'le izy na tsy ho fantany hoe vitany ve ny manafoana ny renydrehetra rehetra ireny fa ny anany tena nataoreko dia reo le olo mbo tendry vaovao reo satria zanako daholo reo fantatro ny ataon'ireo ary le ministère finance ministère finance zay le izy fa ny zanaka nateraka moa matetika mety tsy voataiza tsara ary raisiko andraikitra zany hoe tsy voataiza tsara izy tany ampianarana tsy voataiza tsara izy tamin'ny tao ampiasana tao fa manahirana ny anazy ka zay zavatra zany hoe zay olona tendrenao amin'ny ministère zany tokony efa olona tao ary tena na inona satria le olona avy tao reo no tena mahafantatra an'le izy reo nge ny akabeazan'ireo ministère finance reo be dehibe nge mpihavanao ary zany ohatra anisan'ny zava-doza amin'le izy dia zao hoe retraite le reniny na le rainy dia le dimbiasan'le zany na dia tsy mahay araka zany tsy mety zany na mipiasa mpanjakana hafa nke misy an'izany ko hoe
finance ndre zany no tenentsika fa ny hafa koa any amin'ny miaramila misy an'izany any amin'ny fitsarana misy an'izany amisan'izay kosa aloha amin'ny fanjakana le hoe inona moa le fahitsona anazy hoe azo ifandrasany tsy tokony atao zany satria zany amiko dia efa azoko lazaina hoe corruption active ka zao ny Garajanson tsika mantsy mialatsiny aminao manapaka anao le faso ty resaka fihavana antsika ty ny problema za ohatra tamin'ny fotoanandro ty misy tena ny zanadralahako sy zanak'anabaviko tena ny teny mihitsy hoe neny olona rehetra ampidiriny dolo ny ohatran'izao zako hoe tsy rehefa mihinana maloto ny olona anankiray ao dia za koa andeha hinana maloto tamin'ny anao taleny kabinetra atao efa nanotoerako foana atao fa zay fa tsy nampiditra misy tsy napiditra havana na ray ara natany mihinana nataiza tsy napiditra olona mihitsy dia voakina fianakaviana dia voakina ny fianakaviana satria zay le izy hoe nen'ny sasany tomobile ny anina hoentiny amiko tena zay le probleman'io ary ny ramatoa nyatsy ny ramatoko tsy mba nietsena tamin'ny tomobily mpanjakana zany fa i tomobily mpanjakana io alefako miverina mody io rehefa somaharifa tsy mampiasan'io na matiny ndrenika tsy nampiasan'io hoe andevina ndrenika ao dia hoe nyvoa tomobily mpanjakana tsy manao zany hoe le izy zany ohatrany hoe nidirana mpiasa mpanjakana dia azahoana an'izay azahoana crédit azahoana solika azahoana tomobile azahoana zany zavatra tena fady tena tsy amiko zany dia ohatran'izay dolodolo hoe misy ankizy zao sa mba ampidiro amin'ny ministère finance fa mahina ao be karamo rakizy marina fosy zany fankamoa ny asa mpanjakana zany ny fanjakana zany dia lasa mantsara ohatrany hoe ahoana moa zany ny filazazy filamahita zany ny fiafarany ka ny fanjakana kosa ny Garajanson ny manan-karena indrindra eo amin'ny firenena tsy marina zany tsy marina zany rehefa le izy mantsy le arena zany eo zany mila ahitsika io le fijerin'ny olona ny olona rehefa hoe vola be dia be dia manan-karena ny vola tsy arena mihitsy tompoko fa vola fa efa mividy ny vola fa tsy arena ary eo no mampalaelo amintsika ohatrany hoe teana-karena dia nidikan'izay hoe teanam-bola dia manao zavatra fatany io zao le hitanareo le volamena vao le mangady fasana ary tany fotsy ery dia tonga ny daholo dia le fasan'olona marina fa misy ny lalàna hoe ny ao ambany no manan-kery kokoa no ny ao ambony fa raha dia zany dia fasan'olona dia ataonao andreny dia inona tsony zany no mamalagasy eno a Garajanson ty tompoko zay efa ela mifankalalana tamiko dia olona carré dia ny azy zay ny heviny dia izay indrindra hitondrako ny adevitra manaraka sady angakainy antsika fanavozana famivana rehefa tsy misy fiovana le izy ozy izy nenao hoe io tena arodana aloha ninona ny arodana zao tsika zany raha hoe manao sary a-tsaina le hoe refondation dia dikan'izay hoe misy trano ao tsy manjary ny rindrina tsy manjary ny tafo io zany na ny kolokolo zany rehetra mitavavoaka tanareo fa ny volamena sy ny vatosoa manidina rehefa tonga any Singapour izy vao hita hoe tsy hoe ay nisy an'izao avy any Madagasikara zany hoe le tafo-trano zany grobaka ny rehetrarehetra dika zany trano ratsy io refondation dikan'izany arodany dia le inona avy ny arodana ny rehetrarehetra arodana daholo ny rehetrarehetra ny androm-panjakana ny rehetrarehetra hatramin'ireny le hoe grand corps de l'état reny arodana daolodolo ny antony dia tsotra tsy zany mampianatra anareo an'izany fa efa hatramin'ny taona 170 no be dehibe ny mpiasa-mpanjakana tafiditra nefa tsy manam-pahaizana tafiditra any amin'ny sekoly tafiditra any amin'ny rehetrarehetra zany misy tsy manao concours akory raha tafiditra zany rehetrarehetra zany mila jereny zany zao amin'izao fotoana zao inona mahatonga ny ministeran'ny ambaratonga ambony miteny hoe tsy azo asiana HDR ntsony aloha ajanona misy antony ao ke tsy zany teny an'izay fa zany manam-porofo fa misy diplôma sandoka be dehibe misy olona tsy mahay nininona mahazo doctorat misy olona tsy mahay nininona mahazo HDR
ary za mideran'ny ministeran'ny ambaratonga ambony mihitsy am'izay hoe ajanony mihitsy eo satria misy baranahany loatra amin'ny université malagasy ary io zavatra io zany a tsy voaingany io fefa ela io fa zao efa tena efa tsy mety tsony zany le izy fa etotra mantsao misy miteny hoe manao zava misy io zavatra resahan'ny ny mpiara-miasany amin'ny ambaranjerimanontolo io ary zay zavatra zay a ny olana de zao rehefa misy ny hoe fiovan'ny fitondram-panjakana de hoe manatera CV izy anao milaza fa le olona manatitra CV lavabe io olona mahay olona tsara taiza ary olona manana ny fahavonona nanompo firenena fa tsy le hoe zay no ilaina fa ny problematsika de le hoe sitran'ny ahay zay mantsy ny manaova an'izao sitran'ny ahay midira toko politika sitran'ny ahay manaova an'izao sitran'ny ahay arodana koa zany zany tena arodana satria ny any amin'ny firenena manankarena ke profit no eritreretin'ny olona zany hoe na any amin'ny orinasa azy de profit fa netytsika rehefa manao zavatra de hoe sitran'ny ahay de le sitran'ny ahay io le kolotsaina sitran'ny ahay mihitsy zany no adaraboka aloha survie ka survie nge sisy ka zao zao le izy zay mbola idiko hevitra amin'ny olona koa io de resaka repère ny repèren'ny olona nefa any resatsika mihitsy am'le tetibolam-panjakana ny repèren'ny olona ny andafo no araha ohatra zany hoe ao am'leo grand corps de l'état reo hoe zao no misy any frantsa tokony mahazo an'reto tombontsoa reto de firenena faridira naovana ohatra tsika de asindra mahakalany an'le tombontsoa koa zany hoe tsika zany manao copie coller fa fahatany de reo le olona rehetrrehetra zany misitraka zavatra tsy mety tsony faharoa manarakaraka zany de zao rehefa misy lasa ministre zalahy na lasa secrétaire général na lasa directeur général ka abrogé izy zany hoe esorina tsy miverina miasa izy nefa mbola mandray karama zany zavatra zany zany teninko anareo hoe tokony be deabe ny zavatra tokony harodana Hugues Johnson iady amanao la am'izay iala ty ny ahako itenanao am'ty expérience manokana anaty alako tsy ny ampijery koa fa mba mitenikely ny tenako misy fotoana tale général fantatry tsara ary ianao anisany ataoko an'izany za rehefa tale général de mandeha mivoaka ny andafo misy mission atao miaraka am'ireo tale général na ORTM ny andafo any Afrique ireo zany Benin Cameroun fa ny enda amin'ny tena tena aderaderany ianao miafiafy kely tsy mahazo mihitsy ary tam'izany fotoana zany de tena mipitrapitra le gasy atraty io fa tsy hoe enao rery zava fa fantatra ny toerana misy atraty io tena tsy ampy io ary tena mahamenatra le izy satria ohatrany hoe firenena mitovy amintsika de tsika zany tonga de latsadanja fa le izy ane zao hoe le asa eto toerana ny resahako fa tsy ny mission any zany hoe ianao zao ohatra tale général de nisy fotoana ianao any ny sorin'ny olona de tsy tanay tsony hoe aisany nalean'le rangahy iny efa retirety tamin'ny raha retiretinay mantsy afzay fa misy fantatra mihitsy hoe chef de service abrogé zany tsita miasa de hitanao mandehandehany an-dalana eny mbola mandray volona mbola mandray karama amiko zany tsy meny le mpandimby azy asy izy zany teny anao tia za manokana zany izy fotoana nahazo toerana atao amin'ny toeram-piasana atao de voaroka fa za isaky ny amin'ny valo maraina mandeha makeo amin'le varavaran'le tale général ny aiza ny asako de tezitra be izy hoe inona mbola lehan'ny lahy ty ka zanky io karaha mahazo karama de ameo asa de nameny asa satria leo izy zany fisanandro sanandro zany tonga teo foana de aveo ndray aiza ho le brao de nalefa nytaria lavitra be tarindray tonga tany tsisy seza tsisy ihany de niverina hoe tsisy ihany zany hoe sahirana le olona rehefa tena lefa avy mitanyna toerana ambony le olona ray ka asorona ka za tsy matahotra an'izany ary tsy mahamenatra azy zany
ka tsy te hampiasanao tsony le olona manodimby ka tsy olana zany fa za de mangatahako asy izy mazava tsy manaiky an'izany ahoana zako hoe karamain'ny vahoaka de voala teo a de tsy omenao asy tsy manaiky an'izany mazava eo fofono fotoana zika teti-bola tompoko ka le teti-bola mantsy tonga am'izay le teti-bola ny vola miditra amin'ny firenena zany de zao hoe misy le atao hoe déficit budgétaire iny zany atao ao anatin'le sokajiana ao anatin'ny hoe création monétaire na famoronam-bola ny olana nefa rehefa am'le vokatra fao be de misy le vola zay tokony hiditra miditra amin'ny fanjakana ohatra ny volan'ny knaps reny alefana any amin'ny banky reny satria ampitomboana le izy faharoa manarakaraka an'izany misy le atao hoe amortissement zany hoe ny orinasa zay te hivoatra ka rehefa ohatrany hoe lany andro zany le fitaovam-pamokarana de tsy maintsy soloana de reny olona reny efa mametraka vola tsy kelikely mba hahafahany mividy an'le fitaovam-pamokarana vaovao reny vola rehetrarehetra reny zany mipetraka any amin'ny banky de reny zany raha be deaibe reny de ny findramam-bola satria reny mipetraka amin'ny banky afaka atao avadika bon du trésor reny afa-so avadika zavatra be deaibe le izy zany tokony tsy ho sahirana zany tsika fa tsika de hitady banque mondiale CFMI foana tsisy afa-tsy say fa raha ohatra zany tsika hoe mahay manao an'le politika ahafahan'ny olona tena mamokatra ahafahan'ny orinasa miroborobo ahafahan'ny orinasa mitombo isa sy ny karazany tokony tsy sahirantsika ary ampina mihitsy ny orinasa ahafahany manao an'izay zavatra zay de le teti-bola pirenena zany manahirana amin'ny resaka azy tamin'ny fotoana andro mbola niasa ny tenako de nyteny hoe andao ho avadika budget de programme zany hoe misy programme anasa zany ny budget io fa tsy budget de moyen ohatrany atao io am'zao de sahirana be ny olona satria hoe betsaka loatra le fanaraha-maso le vola lanina mety tsy isy ny vola atsoatsy de ahoana ny anaovanao programme de izao foana ny teninka ny olona hoe io miakina amin'ny politika amin'ny vola ny politika amin'ny vola mantsy de zao rehefa be loatra ny famoronam-bola dia miaina zany ny vidin'le vola eny amin'ny tsena ary le izy nefa raha ohatra vola anatiny fotsiny ny miodina de tsy tokony tsy ova zany ny tahan'le vola eny ary zay no mahatonga hoe mora kokoa zany mahatonga le fiabony fiarikarena ho mihoatra ny 100 raha ohatra aitsika ny mampiroborobo ny orinasa sy mampitombo ny orinasa ary zay le politika zay no mahatonga ako hoe inona mora atao am'izay le izy de eo am'le volam-panjakana satria zao mitaraina daholo ny région mitaraina ny commune hoe kely ny vola kely tsy afaka miasa izy fa maninona moa no ny eto zany ary io mampisy disadisa politika io mahatonga an'le hoe fa maninona ny ao Antananarivo foana fa maninona atao Antananarivo foana de le Antananarivo zany hatramin'le ponina Antananarivo tsisy idirany lasa enjehan'le olona mahazo lozany amin'le olona rehetrarehetra de izany zavatra zany tokony isy fivana hoe tokony mitetikasa zay miditra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana de avy any amin'ny faritra ny miainga dia ny faritra no miteny hoe reto avy ny tetikasa tokony atao de zay ny faritana ao anatin'ny politika pirenena de le politika pirenena zany miainga avy any hoe ohatran'izao ny tetikasa misy an'ny Tomasina de zao ny vola mety ho azo amin'io de zao zany ny vola tokony atokana ho an'ny Tomasina hatranehatrany zany hoe tokony mifanaraka am'izay le firindran'ny toe-karena zay io zany ny politika amin'ny vola de farany am'le politika amin'ny vola de le hoe ahoana ny hitazomana le ariary de le voalohany zavatra voalohany teo zany le hoe le vola anatiny any ny asaina mihodina tsara ny politika de tsika zao 5.700 ny jifatsika eto de avy any velany de zay zavatra zany tokony avadika amin'ny orinasa eto hoe misy tsena be eto
dia noho izany a tokony atao zay ahafahan'le orinasa eto manolo an'ireo le entana entana faran'ireo zany le politique de substitution des importations izy ny économie dia zany zavatra zany zany a tokony ahafahantsika mivelatra tsara amin'ny lafiny rehetrarehetra raha ohatra zany hoe hijery faraparantsika hijery an'le sehatra hoe inona avy le sehatra ny sehatra mifampilena aloha zany amiko zany ny zavatra ngezabe dia ny tampany voatra zany tokony anana isy politika manokana ho an'ny tampany voatra ka ny tampany voatra eo a ho avadika ho tena mpamboly ho agriculteur paysan vadika ho agriculteur ary ny agriculteur hivadika ho industrie agro-industrie dia zay zavatra hoe zany a zany ny politika tokony atao aingana ary amin'izao fanarenana zao a no tokony hananganana an'izay zavatra zay dia io reny rehetra mitovy amin'izay dolidoly tourisme ohatra minina zao dia zao hoe le minina zany araky ny lalàna minière dia hoe minina dia an'ny firenena national nefa zao tsika mbola ohatran'ny manahirana be satria ohatra hoe Ambatovy zao any Tomasina toy sisy Tomasina ameo anay aty satria aty aminay io tokony manana an'io a Feneriva-Tsinanana manana an'io Maroantsetra mahazo amin'io Antsoy mahazo amin'io nrehetrarehetra fa tsy hoe kory hoe satria ao amin'ny fokotaninao le arena dia ianao no mahazo tena tsy azo atao zany dia zay zavatra zany tokony tonga dia hoe hovoary le lalànany otrikarenana kibony tany fa raha ohatra hoe raha le lalàna misy manan-kery amin'izao fotoana izao dia tsy mety le izy dia ny fizahantany a eo tena mampalahelo satria voalohany indrindra misy an'le fizahantany le olona mitady an'le zazakely ety amintsika eo dia misy lehilahy mitady tovolahy vehivavy mitady tovovavy reny zany fizahantany mamao fady dia tokony satria tsika hitaiza olona ny firenena mitaiza olona dia tokony ahena zany reny foanana mihitsy ko ahena satria eto amintsika efa misy an'le olona koa misy an'le olona koa dia manana ny zoany reny olona reny dia manahirana be no miresaka an'ireny zavatra reny dia fa ny fizahantany tiako resahana dia zao hoe manana sisin-dranomasina tsika 5,000 kilometatra fomba ahoana moa tsy ahafahantsika manao tourisme balnéaire de ambony be fa tsika zany a mbola misy le fomban-drazana koa le hoe rehefa miara mifody daholo rehefa maraina dia eny amoron-dranomasina manao le zavatra rehetrarehetra dia manahirana be le izy satria zany zany asa sy politika tokony ataon'ny firenena dolidoly amin'izao le hoe atao hoe fandrodanana zao be dia be zany na ny fomban-drazana misy be dia be ny zavatra harodana ny eny amin'ny fianarana eny amin'ny fitsarana any amin'ny tafika any amin'ny rehetrarehetra be dia be ny zavatra tokony harodana dia zay le fandrodanana zay fa tsy hoe fanovana zany réforme zany amiko dia azonao hovainany le izy fa amiko tsy ahomby zany tsy ahomby tapitra ny fotoanantsika tena mihoatra kely ary sika dia misaotranao nanome fotoana kely misaotranao nitondra zay fanazava zay verina fa nahaliana ny maro a zany fanazavany ny olona nianatra moa nianatra fa tsy voatery manampahaizana fa mba ary tena tsy mahay mihitsy araka ny zarany fahaizana izy a sy ny fahalalany a mikasika ny toekarena ambava o nampometreritra veloma tompoko